mety amina satria fa za ve nitondra fanjakana raha sanatra izy lany eo tsy mety amina ka za tsy fidy mihitsy aleo tsy mifidy aleo to dia tsy mandeha aleo manana safidy manokana hoe aleo mety atrandraky collectif des candidats reto toy izay fidy fa za tondra firenetsika manana kara-pifidianana manana kara-panondro fa tsy vonona amin'izany satria tsy madio ny sehatra hanaovana an'izany sy hanatanterahana an'izany tompo fa tsika tsy manaiky an'ity fifidianana maloto ty dia andao foazitsika reo namantsika etantsika malagasy paretan-drazana misaotra tompo tena faly zay tonga ty aminareo ty tena faly zay fa izao ny zavatra hita dia tena mangetaeta fiovana mihitsy voaka ty anala mahitsy tsisy rano ary tsy ny anala mahitsy ihany fa Antananarivo ray vohitra Madagasikara ray manontolo mahenonareo dia reto zay candidat collectif de candidat folo eto zay zao ny antony mahatonga anay ohatr'izao e mahatonga anay mitarika vahoaka e dia tsotra fotsiny hoe ahoana no hanavotana an'ity firenena ity e misy miteny matsy hoe tokony tsy hitarika vahoaka kina mampanao politika anao rehefa tsy hitarika anareo zay mila ianarana ny ty politika ity fa tsy ahiahy ho azy e mila jereva nataon'ny olona any ivelany any a mahazo mandeha lapila mihinana ohatr'izao dolo na izy anaizy reo olona contre ny ady any Israely reo ny palestiniana avelan-dralany Londres ao an'izay eto tsisy ninina tsy avelan-deha fa ny maly sy androany aloha mba sy nandeha zala geste be retsy anany retsy fa tsy maintsy atsika manao an'izy mbola averiko any aza manao politika ra saritaovatra manina miteny an'izany satria amonjy an'ireo vahoaka reo sika ka raha ianao mpitarika ana ve tsy sa inana sy ny olona dia zay mahatonga anareo hoe tsy maintsy ataotsika na rovina ka mbola tsy azotsika takitsika hoe anarina sy anavitra vahoaka malagasy tsika tsy maintsy atao zay tsy makasitraka velively ny fifidianana zay atao amin'ny fahenina amby folo ny volana novambra raha isika maly arivo zay nanomboka tamin'ny dimy tamin'ny valo sasany arivo niona tamin'ireo solotena ny sadeka nanandeha aty dia nanazava azy ianareo ve mba mandray anay ho anisan'ny membre sadeka satria ianareo tonga ty hoe observateur ka tsy navelatra reo hiditra taty zay ozy tena izy dia zao ary rehefa tafiditra zao nareo dia inona nataonareo tena miangavy anareo zay mba telefoneny lehibe anay satria zay tonga ty reto tsy manana fahefana lozy dia hoy zay hoe iantso anareo zay fa da matahotra ho antsotsika ireo fa aveo dia zao mbola milaza aminareo zay hoe raha tsy ahemitra reo io fifidiana io vao mi tena isy krizy mahatsiraviny eto satria tsy anaiky voaka dia nareo mandanjalanja tsara olona manantsaina be dolo malagasy anjaranareo mijery hoe zao fiainanay zao manjoanay zao ny laingamazo anay fa anjaranay kosa manentana anareo hoe fifidianana maloto tsy madio tsy mankarahara tsy keniny rety satria raha niresaka tamin'ny sadeka zay dia nanazava kosa hoe zay nge mahatsapy fa tsy manaraka amin'ny principe any sadeka io manomboka rapitso araka ny voalaza teo dia eran'ny Madagasikara ataotsika feno vahoaka eny an-dalambe mitsipaka nio fifidianana alatra io fifidianana Jiloamboto io ekena sa tsy ekena samia miantso fisanakavitsika rehetrarehetra eran'ny Madagasikara androany zao efa mihetsika ny any Antsirabe ny any amin'ny fakitra maro samihafa any atsory zareo itsoro satria mila manavitra ny Madagasikara tsika amin'ty alatra sy fampandanina vazaha hitondra amin'ny Madagasikara tya tsy zanatany Madagasikara zay any jorotsika sao va mazava hoe maninona tafiditra ao anatin'ny kizo ny firenena satria hainy olona efa manana tanorazana hafa marina sa tsy marina na inona fomba filaza dia tsy azo ekena io fifidianana ampandanina vazaha io tsy mila isika tsy azotsika tao ny mampianatra ny taranakitsika angalatra satria ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia fangalarana manara-penitra tsy ilaintsika ny senia zay mitongilana ho an'ny candidat numéro 3 manao zavatra tsy mety tsy tonga any amin'ny-potiny akoriny ny vato sy ny materiel anaovana fifidianana tompolasy tompovavy zany teneninay tamin'ny sadeka omaly ka noho zany rapitso
rapitso mila bebe nizao foloen'izao tsika am'izay mila foloen'izao tsika rapitso am'izay fata mivahoaka manehana zao tontolo zao a tsy mila fifidianany Madagasikara araky ny resaka teo rapitso tsika voaka andalambe daholo de raha afaka apitso tsika tsy misy mifidy